mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika reraka malalina tratra ity alakamisy 17 ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra hoantsika anio dia ny Luka 5 Luka 5 ny 1 ka hatramin'ny 11 aminaran'i Jesosy. Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihin'i Genesarety Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo sisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka taminy mba hiataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona: mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazonao hazan-drano. Fa Simona namarika nanao hoe: Tompoko, mandritra ny alina nefa nikelezana ela nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia alatsaka ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be lehibe izy ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatrika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saky niletika. Ary rehefa hitan'i Simona izany dia niankohoka tamin'ny tongotra Jesosy ka nanao hoe: Tompoko, miala amiko fa olomeloka. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habeny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanaky Sebedeo izay niombon-draharaha tamin'i Simona. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona: aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely ny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Iray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Petera nanaraka an'i Jesosy, nahafoy ny zavatra rehetra no mamarana ity tantara izay fantatsika ity ry havako. Petera izay sy ny namany mpanarato, ary fantatsika ny toetrany mpanarato fa olona voataiza amin'ny faharetana, voataiza amin'ny fikirizana, ary voataiza koa raha amin'ny tsy fisiana, voataiza amin'ny hoe ndraindray mahazo be, ndraindray tsy mahazo. Satria arakaraka ny toe-javatra no azahoana trondro mody na tsia. Eto any dia misy lafin-javatra roa na telo izay asehon'ny Lioka ny aminy antsoina hoe fibebahana na fiovampo. Ny fiovampon'ny Petera tsinona ka nahatonga ny Petera ho mpianatra Jesosy no asehony ety andininy 1 ka hatramin'ny 12 ity. Voalohany indrindra dia izao: ny fiovampo dia manomboka eo amin'ny faneken'i Jesosy hiditra ao amin'ny fiainantsika. Ny fiovampo rehefa koa malalana ny fibebahana dia tsy zavatra hoe tonga ho azy akory, tsy azara ho, tsy kisendrasendra akory ny fibebahana, fa fifanenan'ny olona eny an-tenatenany fiainana eny amin'i Jesosy. Ary Jesosy no manao ny dingana manaiky hiditra eo amin'ny fiainantsika. Hoy ny filazany andininy fa telo tapany faharoa: ary niditra tao amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Petera Jesosy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Zany hoe Jesosy nifidy ny sambo kely ny Petera. Be dia be ny olona teo hiaino ny tenin'Andriamanitra, fa nifidy ny sambo kely ny Petera Jesosy. Ary rehefa tao amin'ny sambo kely ny Petera Jesosy dia niditra izy aloha, dia nangataka mba hiataka amin'ny tany, hoe satria zany ny olona eny amin'ny plage, ny sambo kely ny Petera eo amin'ny ranomasina, hampianatra ireo vahoaka Jesosy.
de tsy teo voan'ny vahoaka izy fa niditra teny an-tsampokely ary somary niataka kely ny tany mba afaka mifanatrika amy vahoaka zany eny amy plaza eny ambony-dranomasina, izy kosa ao anatin'ny sampokely de mahatazana tsara ny vahoaka izy, ny vahoaka mahatazana azy. Jesoa zay fanojo tamin'ny Petera eto de niditra tao an-tsampokely ny Petera, miditra tahaka ny hoe miditra eo amy filiavam-bolana hoe miditra tao an-tsampokely ny Petera de tahaka ny hoe miditra ao amin'ny fotsika, miditra ao amin'ny fiainantsika, miditra ao amin'ny isan'androtsika ary mampiataka atsika amin'ny zavatra izay mety ho mahazatra. Niataka kely tamin'ny tany, niataka kely tamin'ny tany, laivambolana hoe niataka kely amin'ny tany de toy ny hoe misinda kely, tsy lavitra an'ilay tany akory, eo ihany saingy miataka kely, toy ny mitokana kely, toy ny miavaka kely fa eo ihany, eo ambonin'ilay rano, atopatopany rano fa miataka kely. Ary rehefa miataka ny kely dia manjary fonenany, miataka kely mba ho fonenan'Andriamanitra, zay le hoe de nipetraka teo amin'ny tsampokely izy ka nampianatra. Zay ny lalan'ny fibebahana ry havako malala. Jesoa miditra ao amin'ny fiainantsika, mampiataka kely antsika am'izay mety ho fiainany zao tontolo zao, ary rehefa miataka kely de monina mihitsy ao amin'ny fiainantsika de mampiasa ny fiainantsika, de nampianatra ny vahoaka. Rehefa tao anatin'ny sampokely Jesoa de nampiasainy Jesoa le sampokely. Izay ny dikan'iny ataontsika hoe fibebahana. Nahoana miditra ao anatin'ny fiainantsika Andriamanitra dia avahana isika, ny dikan'ny teny hoe masina de miavaka, avahan'ny tompo isika. Raha mbola eo anivon'ny zao tontolo zao isika mifangaro am'zao tontolo zao de tsy miavaka. Eto am'zao tontolo zao ihany sika satria miataka kely, saingy zao ao anatitsika Jesoa, miataka kely am'zao tontolo zao mba honenan'i Jesoa ao anatitsika, ary tsy hoe monina femoniny Jesoa fa mampiasa atsika tahaka ny nampiasainy ity sampokely ny Petera ity. Ny fibebahana de misy dingana tahaka zany ry havako malala, miaona ny tompo, mampiatrano ny tompo, ampiasain'ny tompo. Dia hotsika manao hoe misy zavatra roa na telo aseho an'izany. Jesoa zany no manao dingana voalohany eo amin'ny fiainan'ny olona zay mibebaka na miova fo, de tsy dingana ataon'ny olombelona zany. Tsy Petera no niteny tamin'i Jesoa hoe midira tao anatin'ny sampokely, tsy itsika no mibaiko an'i Jesoa ny am'izay fotoana sy toerana ionantsika aminy. Tsy manana fahefana mihitsy isika hibaiko an'Andriamanitra ny am'izay toerana ionantsika, ny am'izay fotoana ionantsika, fa asan'Andriamanitra madiodio zany. Ary io no mahatonga ny fibebahana ho fahasoavana. Zay no mahatonga ny batisa ohatra fahasoavana, satria fotoana ifanenantsika amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ho fahasoavana, satria fotoana ifanenantsika amin'Andriamanitra. Tsy niankina tamintsika io fa niankina tamin'Andriamanitra. Fa ny dingana faharoa de zao, aseho an'izay fibebahana zay tsika manao hoe Andriamanitra daholo no manao ny zavatra rehetra, izy no manatona aloha de miditra de mampiasa. Fa ny faharoa de zao, dikan'lay fibebahana de zao ihany koa, misy zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mahatonga atsika ho resy lahatra. Rehefa miditra eo amin'ny fiainantsika ry Andriamanitra, mitaona atsika hiova fo izy de zao, misy zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raha ohatra ka any amin'ny filazan'ny tsaramaso naraka ny Marika ohatra de tsy nisy fahagagana be tahaka zao natonga ny Petera naraka an'i Jesoa, fa tonga de nitenenin'i Jesoa fotsiny izy hoe avia naraka ahy de nanaraka izy. Fa i Luka no miteny manao hoe tsy zay no nitranga, fa izao tena nanaovan'ny tompo zava-mahagaga mihitsy Petera sy ny namany zay vao tonga kristianina izy. Tsy le hoe zava-mahagaga loatra ny zava-dehibe, fa toy ny milaza manao hoe ilay zava-mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika de mandresy lahatra atsika anaton'azy. Hoy Petera manao hoe zay ange efa nandritry ny aliny. Raha ny teninan'i Jesoa izy manao hoe eny aratsao amin'ny aratsao amin'ny lalina ny ratonareo de azahoanareo azan-drano. Mandrosoa any amin'ny lalina de alatsao ny ratonareo,
azahoanareo azandrano andiny fa efatra de tsy nety betera la eo amin'ny ataontsika hoe fibebahana de fifandonany ataontsika hoe saina sy finoana sy confiance sy finoana mandrakariva tsy mora ry avako malala io mandrakariva tsy mora io satria indraindray isika olombelona raha mbola tsy ao amin'ny tompo isika de ny raison na ny fotom-pisainantsika mandrakariva ny hevitritsika no mibaiko atsika hoe ahoana zany fa inona ara no ahoana ary no fitrangany zany fa ny finoana ry avako malala de mametraka atsika anaiky ny tenin'Andriamanitra manaiky ny tenin'Andriamanitra mba lasa nieritreritra ry avako malala asa raha mbola mikevitra amiko ianao tamina fa tongavany ny rivo-doza Fredy omaly fakomaly herinandro vitsivitsy zay nataoko hoe andro vitsivitsy zay de nanombombatombana ny nanome valiteny ny siansa hoe zao ny hitranga amin'ny Madagasikara izy rivo-doza zay lehibe kategorie 5 mbola tsy nisy taky zany am'ty taony ty io ny lehibe indrindra ary isan'zay lehibe indrindra amakivaky any Madagasikara eo amin'ny kibony Madagasikara mihitsy ny miditra avy eo Toamasina ary amakivaky ny eo afovoany Madagasikara amakivaky Analamanga Antananarivo ary de ivoakany amin'ny lakan-dranony Mozambika fantatsika fa marina fa ny météorologie de science na probabilité zany hoe misy probabilité fa na izany ara science ihany izy matematika kajy marina fa misy hoe probabilité zany hoe misy ihany ny tombatombana fa na izany ara science izy miaingy amina zavatra miaingy amina fait amina pression amin'ny pression'ny ny atmosfera miaingy amin'ny température sy ny tahako zany maripana no ahafahana manao zay kajy zay ary dia hoe ohatrohatry zao ny fandehany science izy zany saingy nanombatomban izy de hatramin'ny 500 metatra 500 kilometatra isan'ora ny hafanganam-pandehany ny fifindrany 7 kilometatra ny fifindrany io masony io de mikisaka isaky ny 7 kilometatra isan'ora sy ny sisa rehetra ary dia azo lazaina ho vérité na scientifique na zavatra notononina hoe misy profo mazava ity ny tare marika saingy rehefa nitranga tokoa nefa zay nitranga de fatatsika fa tsy araka an'izay nizorany zay ekena hotsika teo fa ny météorologie de science mitombatombana fa na izany ary misy marika mazava saingy zao rehefa tonga tokoa de tsy zay le izy de tsy zay no nitranga fa avy any amin'ny 500 kilometatra isan'ora izy fa rehefa niditra teto Madagasikara niditra ora vitsivitsy monja dia tafidina 20 kilometatra isan'ora sisa latsakaza 100 kilometatra isan'ora 20 kilometatra isan'ora marina fa nisy ny fahasimban-javatra tsy edikevitra zany marina fa nisy ny inana foy tsy nedikevitra zany saingy zao raha tserenina amin'ny lafiny finoana de zao lehibe lavitra noho ny finoana ny raison zany hoe ny vavaka nataon'ny olona ny vavaka nataon'ny kristianina dia azo inona fa lehibe lavitra noho ny science tsy diso mihitsy ny science azotsika antoka fa tsy diso ny science fa izao ny tanan'Andriamanitra mihitsy ny antra sy ny aro mety misy fanazavana scientifique omena indray nefa aveo omentsika tsy maninona zany hoe ka zao le nitranga azo azavaina ny finoana angamo voatery hoe tsy maintsy ohatra hoe misitra ny gripa ny olona de azo azavaina amin'ny lafiny scientifique hoe ninana paracetamol sy vitascorbol de sitrana le olona fa misy mihinana vitascorbol sy paracetamol fa tsy sitrana ihany de ohatr'izay koa no zany de zao azotsika amintsika kristiana de zao ny andra Andriamanitra ny aro Andriamanitra ary iny anao zava-mahagaga Andriamanitra ka nahafahantsika nahafahany malagasy mba afaka niaro narovana tao anatin'izay rivo-doza izay hotsika manao hoe misy zava-mahagaga mandrakariva ataon'Andriamanitra fa indraindray mandra-pahatonga ny faneken'ny olona hoe ny finoana nge zava-dehibe raha ray mantsy mifandona mandrakariva
la ataontsika hoe ny raison sy ny finoana, ny hevitra, ny saina sy ny finoana. Ary zay no lalan'ny olona mbola tsy ao amin'ny tompo. Ny olona miova fo tiany ny tompo ovana amin'ny olombelona de zao ny finoana aloha vao ny saina. Sanatria ny vava-tsy hoe tsy ilana ny saina. Fantatsika daholo, fantatsika ny mahazava-dehibe ny antsoina hoe raison. Mahatonga antsika hoe olona rationaliste tsara, zany hoe manana zavatra mitombona tsara amin'ny fanapa-kevitra, mandanjalanja tsara. Fa tokony fantaritsika koa fa ny olona tsy raison fotsiny akory, tsy saina fotsiny ny olona fa fanahy koa. Ary io finoanan'Andriamanitra io ny tena zava-dehibe. Ilaitsika ny mihina-panafody rehefa marary, fantatsika zany. Fa tokony ho lehibe lavitra noho ny fiasan'ny fanafody, ny fampiasantsika ny fanafody, ny finoantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Hoe za angena marary aza tian'Andriamanitra, hoaniko ty fanafody ty satria fanafody ty. Fa izao fantatro fa Andriamanitra ny manasitrany, fantatro fa azon'Andriamanitra ampiasainy io. Jesosy teto raha nyteny tamin'ny mpianatra hoe mandeha ary misoa amin'ny lalina ny anareo, dia azony Jesosy natao tsara ny tonga de nampahazo trondro Andry Petera tsy nampiasa rato, tsy nakeny amin'ny lalina. Tonga de ahoana moa tsy avitan Jesosy manao hoe ory-trondro miakaravany anaty ranomasina de midira ao anaty sambo kely. Ahoana moa tsy avitan Jesosy an'izany? Fa tsy nanao an'izay Jesosy. Satria manimby zany. Manimba amin'ny lafiny hoe zatra tolorana, manimba amin'ny lafiny hoe manafoana ny maha-olona, kamo, zatra tolorana, mampiasa an'Andriamanitra fotsiny. Fa izao tena natsainy Jesosy mihitsy ny fiezahana. Nasainy Jesosy ny ekeny Jesosy ny fampiasana ny raison. Fa saingy nataony Jesosy ho eo amboniny zany raison zany, izany fiezahana izany ny finoana. Ho Jesosy manao ampiasao ihany ny arato, tsy edikevitro zay. Mandehana makany amin'ny lalina, manaova effort. Fa izao tsy ny fandehananareo any amin'ny lalina, ny effort ataonareo akory ny zava-dehibe, tsy ny fampiasanareo ny arato ny zava-dehibe, fitaovana, fa ny tenin'Andriamanitra manao hoe ataovy zao. Zay le tenin'ny Petera manao hoe nohony ny teninao. Lehibe lavitra no lay fiezahana andeha ho any amin'ny lalina, miala amin'ny akamoana, miala amin'ny toe-tsaina zatra tolorana. Lehibe lavitra no le fahazarana, lay expérience. Lehibe lavitra no lay hatsaran'lay arato, lay tenin'ny Jesosy manao hoe alatsao amin'ny lalina ny arato. Ary zay ny tsapan'ny Petera. Raha ohatra ka ny teny izy manao hoe miala amiko ianao fa mpanota satria izao no heveriko fa ambony noho ny teninao, ambony noho ny finoana ny fahaizana, no heveriko fa ambony noho ny finoana ny fitaovana ny arato, no heveriko fa ambony noho ny finoana ny expérience, no heveriko fa ambony noho ny finoana ny fahalalana. De miala amiko fa nataoko tsinitsinina, navadiko Petera zany ny ataontsika hoe lay rafitra maha-kristianina hoe ny finoana no miteraka ny fahombiazana. Afaka malala izay toe-tsaina zay nefa ny tiany Jesosy niova eto, novany Jesosy zany. Hotsika manao hoe ny fiovam-po dia ateraky ny fifanenana amin'ny Jesosy, ary fiovany ny toe-tsaina mihitsy, miova le toe-tsaina hoe ny finoko no mibaiko ny fiainako. Tsy hoe kamo akatsy anao ninninna, tsisy resaka akamoana mihitsy eto. Ndraindray mantsy mieritreritra manao zany olona kristianina zany de zao tsy mieritreritra zany, tsy mampiasa saina zany. Tsy ry avako malala, amponina amin'ny fivavahana rehetra misy eto ambany masoandro de aza adinoiny zao taremarika izao fa ny fivavahana jiosy zay mampiasa ny testamenta taloha, ny fivavahana jiosy no olona zay mpivavaka amin'ny vavahana jiosy no instruit indrindra. Ary manarakaraka azy ny fivavahana kristianina, ny kristianina zany no mpivavaka instruit faharoa. Zany hoe ny olona nahita, raha ohatra zany ka avondrona natontanisa de zao ny mpivavaka jiosy no tia fianarana indrindra, ny volavolaina isaina seritreritra rindra. Ary manaraka azy ny fivavahana kristianina, mbola ny ariana ny lavitra ro vavahana silamo, mbola ny rivotra lavitra be mihitsy. Vavahana jiosy de zao raha ataonao ny saranisa dia 340 taona
ny salanisan'ny ianaran'ny jiosy any an-dakilasy be deaibe zany zany hoe raha ataonao zany dia manana niveau any amin'ny ataovy hoe manana telo ambin'ny folo taona sy tapany zany hoe manana baccalauréat zany mihoatra efa nandalo université avokoa zany raha ataonao salanisan'ny vahoaka jiosy manana niveau intellectuel ambony be universitaire zany na ataontsika hoe nandalo université zany ny akabeazany jiosy telo ambin'ny folo taona sy tapany ny salanisan'ny fotoanany anaran'ny jiosy be deaibe zany maka jiosy zany anao dia misy na vita hatrany amin'ny roapolo taona ny anarana fa misy kosa mety any amin'ny sivy taona fa raha fa telo ny salanisa dia telo ambin'ny folo taona sy tapany ny kristianina sivy taona eo folo taona latsaka kely eo raha ataonao ny salanisan'ny kristianina dia zany hoe any amin'ny asa classe de troisième zany ny kristianina ambony ihany zany afaka mamaky teny afaka manoratra tiana tenenina manao hoe tsy mifanohitra mihitsy zany amin'ny fivavahana ny fahalalana ny fahazavan-tsaina tena manome toerana mihitsy zany ny fianarana ny fahazavan-tsaina ny fivavahana jiosy fivavahana kristianina ny civilisation judéo-chrétienne tena manome toerana an'io fa izao ny zava-dehibe de ty indraindray everitsika fa hoe tsy ilaina ny fianarana tena ilaina mihitsy tsy tsy hoe tsy tian'Andriamanitra zany satria aniva fo de zao tsy mila mianatra fa zao fotsiny tsy mila mianatra lesona fa omen'Andriamanitra fotsiny zany tsy mila miasa fa manao fahagagan'Andriamanitra raha izay no amakinao an'ity liko ty de zao tsy nilana mpiasa rato zany Jesosy tsy nilana kany amin'ny lalina izy tsy nilana metraka ato anatin'ny sambo kely izy fa nyteny tam Petera fotsy manao hoe mandany anao ry Petera de andrasy fa terina any an-trano any ny trondro raha izay fitoetsainy zay fa tsy zay mihitsy ny eto fa nasain'i Jesosy niezaka dany anao makeny amin'ny lalina satria nolotra anao fotsiny fa mandany anao makany amin'ny lalina ampiasao ny fahaizanao ampiasao ny talentanao fa izao tsy iny akory ny azahoanao an'io ampiasao ny aratonao fa tsy iny akory ny azahoanao an'iny fa izao ny teniko ny finonao ary zay finoana mialony ny fiezahan'zay zay natseonao mibebaka ary farandrindra avako malala mamarana ilay tantara isika de izao ny fanekeny Petera andao ny aratony andao zay rehetra nahafony zavatra rehetra anaraka an' Jesosy fa inona moa le fony Petera io tokoa inona ny nafony Petera ny vadiny ve sa ny zanany tsia raha mamaraka tsara ny sotra masiny tsika dia tsy hoe nariny Petera ny vady aman-janany rehefa niaraka tamin'i Jesosy rehefa liova kristianina izy fatatsika tsara mihitsy fa ny sitranin'i Jesosy ara ny rafozam-bavin'ny Petera ary jereo tsara amin'ny Korintana voalohany toko fahasivy andininy fahadimy hoy Paoly satria Paoly dia tsy nanambady de hoy izy moa tsy mahazo mitondra vady zay isan'ny mino va izahay tahaka ny apôstôly sasany ko sy ny rahalahan'ny tompo Arkefasy zany hoe mazava itenin'ny Paoly io Korintana voalohany toko fahasivy manao hoe zay ve zany tsy mba afaka manambady koa hoy izy moa tsy afaka mitondra vady kristianina ve zahay tsy afaka mitondra vady mino ve izahay nino zany ny vadin'ny Petera vadin'ny Petera zany de niaraka tamin'ny Petera teny foana hoy izy manao hoe tsy afaka mitondra vady moa tsy mahazo mitondra vady izay isany mino va izahay tahaka ny apôstôly sasany dia ny sasany sy ny rahalahan'ny tompo Arkefasy zany hoe Jakoba rahalahan'ny tompo zany io tena nanambady de niaraka nanompo tamin'ny vadiny tamin'ny Jakoba teny zany ny vadiny Petera koa de niaraka nanompo tamin'ny Petera teny ny vadiny zay mahatonga amin'ny Paoly teny Arkefasy sa iza sy Barnabasy ihany no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa satria Barnabasy sy Paoly zany tena tsara hoe niasa mafy izy de mba niteny Paoly zany mitovolombelona hoe zay ka moa tsy afaka nahoana no afaka mitondra vady ry Petera ry Jakoba sy ny tahaka zany Kefasy moa teneniny io zany hoe eto Petera raha nanda raha ohatra ka nandao ny zavatra rehetra tsy hoe nariny akory ny vady aman-janany tsy zay mihitsy tsy zay fa niaraka taminy ny vadiny io tenenin'ny Paoly io niaraka taminy ny vadiny inona zany lay zavatra rehetra ary nilaozan'ny Petera de zao ny aratony lay zavatra mety ho nampisaraka ny olona lay zavatra zay notompony Petera ka nampisaraka azy tamin'Andriamanitra zay le hoe de natonga teny hoe mialafa olomelika satria notompony Petera loatra mihoatra lavitra no zavatra rehetra ilay asany
lay asana zatra lay fa eo zany a lay hoe inona ny zavatra rehetra de zao izay mety ho manelingelina zay mety ho mampisaraka anao tsy avytanao ilay fanomponao araka ny tokony ho izy. Afaka malala ny olona miova fo zany de zao tiany tompo iorona bebe kokoa ary eo raha lay teny hoe ataoko mpanarahatolona ianao dia mazava tsara lay hoe ilay mpanarahatolona raha toa ka ozy hoe ny olona kosa no ho azonao lay hoe ho azonao de ho azonao sambo belona zay no heviny ho azonao sambo belona toy ny hoe olona ao anatin'ny fahafatesana de alainao ho tonga velona zay mihitsy le sary manomboka zao zany dia toy ny hoe olona aka olona avy any amin'ny fahafatesana ianao na avy any amin'ny tsy finoana ka tonga olona velona vaovao zany. Afaka malala hotsika manao hoe ndingan'ny fibebahana de zao fionana amin'Andriamanitra fiovampotsika fa fiovantsaina koa fiovampiainana koa ary mitondra fahavelomana ho an'ny hafa. Ny fibebahanao de mitondra fahavelomana ho an'ny hafa fa tsy hoe mitondra fahafatesana ho an'ny hafa. Betsaka ny olona mibebaka de mitsara ny hafa ndra teneny manao hoe ianao tsy mibebaka ianao ao any amin'ny hafa be ianao very ianao eny tsy zany angeny mibebaka ny mibebaka ny olona miva fo de mitondra ny olona ao amin'ny fiainana mampitsangana ny olona mamelona ny olona mitondra ny olona ho fahavelomana zay ny olona mibebaka zay ny ako ny fibebahanao mibebaka ianao tsy ho an'ny tenanao ihany fa mibebaka ianao ho an'ny hafa koa. Ivavaka tompo misaotra noho ny teninao zay menao anay ka azonay vakina tamin'ny tenin-drazanay. Misaotra tompo fa toetsaina vaovao no tianao iainanay dia ianao araiky niditra ao amin'ny fiainanay manovanay ao amin'ny tokantranonay amin'ny maha izahay anay ka manaisotra zay rehetra manakona ny finoanay. Tompo avelao heliko izay raha toa ka te helo lalana anao indraindray te hitsara indraindray te hibaiko anao indraindray izay mihitsy no manery anao amin'ny sitraponay fa tsy anao no manaiky fa tsy anao no avelana hitondra ny fiainanay. Tompo de avaozy isan'andro ny fanoloran-tenanay mamindrafo aminay so anay anao manokana tompo noho ny fitahinao ny tanindrazanay teo ny rivo-doza nefa tsapanay fa zakanay zany noho ianao nalaminao zany noho ianao de miarovanay mandrakariva tompo ary ampioreno ny finoanay fa sambatra izay manana anao ary azo antoka ny tana maherinao mamelona mikarakara miantra de manjaka Jesoa tomponay ary zaveranao nompo ny fahazarana izahay fa avaozy isan'andro ny fanoloran-tenanay ioronao aminao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesoa. Amen.